Ny anankiray voalohany dia ny fahatongavan'ireo misionera. Nisan'izany ny tsy fanekeny Jean René azy niditra tany amin'ny faritra nanjakany Jean René ka naniraka azy nakaty tetezapasika Ivondro araka ny fitantaran'ny pasteur Rabary ao amin'ny daty malaza. Dia tamin'izany nisy mpianatra eninda izay nampianariny sy natao batisa, ary anisan'izany i Berora izay fantatsika tsara fa anisany natao batisa voalohany tamin'izany fotoana izany, ary ny taranak'izy io mbola mitondra nyty fiangonan'ity katekista eto hatramin'izao. Dia tamin'izany ihany koa no nisy hafanana tamin'ny fidiran'ny filazantsara teto amin'ity faritra ity. See